Alatsinainy faefatra ny volana Avrily 2024 tirigny araba topoko lahy finaritra topoko vavy magnasanao magnaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Ny février sous secteur ny Avril izay natao tao sasifitro ny sabotsy faharoa ny volana Avril lasa teo no namboatsika ny fampalambavao amin'ity androany ity sy ny fagnosorana diakona misa inona izay natao tao sasifitra ihany vaovao izay tateriny namanay Bezara Stanio no andesika anombogna ny fampalambavao. Fivoriagna ny sous-secteur Joffreville natao tao asasifitro izay niarahana tamin'ny fiangonana marobe dia ny Sakaramy, Mekapango, Anjavobe, Joffreville, Antsatragna, Sasifitro. Niavaka ny programma tamin'io fotoagna io satria ny fitokanagna diakona no natao tao amin'io fotoagna io izay niarahana tamin'ny pasteur Christelle Fanal, département Tanora. Tamin'ny tapany marandraigny ny nagnanaovagna ny fitokanagna diakona izay miisa enigny mianadamianaka ireo nagnanaovagna izegny fitokanagna izegny. Voambara nandritra ny toriteny nataon'ny pasteur Christelle Fanal fa ny diakona dia mitagna toeragna izay tena manandanja ao agnatin'ny fiangonagna satria ireo no premier responsable na hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny fitaovagna jiaby misy ao amin'ny fiangonagna sy ny asa rehetra mikasiky ny fiangonagna araiky. Misaotra an'Andriamanitra noho ny fahasoavany sy ny fitantagnany mbola afaka nanatanteraka ny fotoana lehibe izay nitanterahany teto Sasifitro tamin'ity sabata izay niavaka ty izay sabata niarahany fiangonana maneran-tany ny tolonam-bavaka tao anatin'izay dia nanararoatra ny sous-secteur nanao fivoriana ary nanatanteraka ny fanosorana ireo diakona misa enina mianadahy dia vita soamantsara ny fanosorana ary na mirarimba ho fahasoavana ny amin'ny fiainan'izy ireo zany ary ho fahasoavana ny amin'ny fianakaviana, ny ankonana, ny fiarahamonina magnodidina azy ireo, fahasoavana ny amin'ny toerana izay misy azy ireo indrindrandrindra ho an'ny fiangonana izay natanteran'izy ireo ny asa fanompoana akasitrana an'Andriamanitra fa totosa soamantsara antenainy fa ho isy afony eo anivon'ny fiainany sous-secteur ty amin'ny faritry ny Joffreville sy ny Sasifitro magnodidiny ny programma izay nitanterahany teto niany. Mitsitsika eo amin'ny setry ny finoana trany ny fampalambavao amin'ity androany ity fa ivadika ny fikambanana tanora adventiste isika ary mbola ijanogno ao Sasifitra atrany tanora maromaro no nanolo-tegna nagnano fanekena tamin'ny alalan'ny voady izay fidiragna ao agnatin'ny fikambanana tanora adventiste tagnatiny nandritra igny février sous secteur izay nitanterahana tao Sasifitro ny sabotsy faharoa ny volana Avril lasa igny mbola vaovao tateriny namanay Bezara Stanio atrany. Mbola tasasifitro fo tamin'ny tapany marandraigny ma nagnanaovagna igny fitokanagna diakona igny fa ny fagnanaovagna voady ho an'ny tanora ndraiky tamin'ny mansagna ravagna fotoagna mpivavagna igny niarahana tamin'ireo CD na chef de district ny tanora tamin'ny faritra Antsiranana dia chef panda soumis, chef bombe agressif, chef aski infatigable ary ny staff chef de données ny pasteur Christelle izay département tanora mazava ho azy fa niaraka tamindreo to ary izy no nitariky zegny fagnanaovagna voady ho an'ny tanora izegny. Saona an'Andriamanitra fa tanora maromaro no naneho ny fanoloran-tenany hatramin'ireo zaza madinika indrindra tsaikitsaiky hita tao anatin'ny club anankiefatra izay misy eo amin'ny fikambanan'ny tanora ao amin'ny sampana miadidy ny asa fanompoana eo anivon'ny tanora le club mpisantatra izay ahitana zaza manomboka amin'ny efatra ka hatramin'ny 9 taona dia nahitana tanora misy 5 mianadaty io naneho ny fanoloran-tenany tamin'ny alalany fanaovam-boady. Saona an'Andriamanitra totosa soamantsara izay ary antenainy fa wisy akony tsara eo amin'ny fiainan'ny tanora mba amin'ny fiainandreo izay nanolo-tena izay programma lehibe izay akasitrana ireo chef sy ny cheftaine rehetra nanomboka amin'ny fiangonana ary katramin'ny district izay nafanana natanteraka izay programma lehibe izay ato anatin'ny fédération moa nisan'ny fanamby lehibe ny fanatratrarina amin'ny tanora maneho ny fanoloran-tenana amin'ny asa fanompoana tsy vitany hoe maneho fotsiny fa mivelona ao anatin'izany asa fanompoana zany dia raha ohatra ka nanatanteraka igny ny secteur sous secteur
peto sasifitry ny antia dia ankasitrana ho azy ireo kamirary soa ho azy ireo antenena fa ho tanora vanona ary misy akony tsara eo anivon'ny fédérationtsika zany. Raha ny sous-secteur Geoffreyville no koragniny dia tegna mandroso ity fikambanana tanora ity. Ny tokosandiniky zay nifakifakaigny nandritra ny io fotoagna fagnanaovagna voady io dia tao amin'ny romanina toko fahavalo andiny fa telopolo zay mivaky toy izao amin'agnaran'ny Jesosy ary zay no tendrena no nantsoina koa ary zay nantsoina koa no namarininy koa ary zay no amarininy no nomeny voninahitra koa zay no tokosandiny zay nifakifakaigna tam'izegny. Iverigny eto tapitranany antsiranana ndraiky atsika ny fanoizagna ny fampalama avao amin'ity androany ity marigna fa ny lafiny finoagna trano no atotranao amin'ity alatsinainy aligny ity. Nangatanteraka ny retraite spirituelle ny fikambanany ASOA eto Antsiranana zay tanteragna tao amin'ny église adventiste chapelle cura ny sabotsy faharoa ny volagna avril lasa igny. Dinikasa hoentigna tsaragna ny fikambanana sy fametrahagna imperatagnin'Andriamanitra ny fizotra ny ireo tetikasa maro samihafa zay tanteragna amin'ny taogno 2024 ity no ivony ity retraite spirituelle na ny festagna ara-pagnahy zay tanteragna ny sabotsy lasa teo vaovao tanteriny namanay Bezara sy Tanio Atrany. Tanteragna ny retraite spirituelle ny ASOA tamin'ny sabata 2 avril tao amin'ny fiangonana chapelle cura. Ny lohahevitra maventy tamin'ny fotoagna io izay nalaigny tao amin'ny Hébreu 12:2 tapany voalohany magnano hoe mijery an Jesosy. Voambara tamin'io fa manomboka zao dia mijery an Jesosy amin'ny raha jiaby zay atao indrindra zegny amin'ny fianaragna satria presque mpianatra no agnatin'io amin'ny fikambanana ASOA io. Izany hoe manomboka ny mpianatra classe de terminale miakatra efa afaka midriky ao agnatin'ny fikambanana tsy ankanavaka na mpianatra na mipetraka amin'ny cité universitaire na tsia. Ka namporisina koa ny mpianatra tamin'ny alalan'ny formation maro samihafa izay mba atonga ny mpianatra tsaraikaraiky mba azo fahasalamana tsara. Tampotra tamin'ny sabata ny retraite spirituelle fa ny formation ndraiky mbola nitohy tamin'ny dimanche 3 avril mbola tao amin'ny fiangonana chapelle cura ihany zay formation makasiky ny fomba fagnanaovagna recherche sur internet sy fagnanaovagna recherche de bourse. Zavatra ny tanterahana niany retraite spirituelle ny tegna ny bazigny agnatin'izany dia fanokanagna fametrahagna amin'Andriamanitra tanteraka ireo drafitrasa ary fanokanagna tanteraka fitontononagna ambavaka ho an'ireo membre ASOA mba na ho managnolagna aza dia ho mora vahagna hidiran'Andriamanitra antsehatra hiantohany Andriamanitra antsehatra zany ny fiainagna ASOA manontolo mandritra ny izao tagno 2022 zao. Dia maro ireo fiofanagna karazagna transversal nanomboka tany amin'ny kilta zany efa mandeha fiofanagna dia jusque tamin'ny fifadian-kany ankehitriny dia hita fa finaritry ny namagna ary finaritry ny ray aman-dreny nagnatriky izany retraite spirituelle izany ary nagnambara ireo izay teo aloha na ny président efa lasa ty hoe nifandimby sy ireo izay ray aman-dreny tegna mandray anjara amin'izany fikambanana izany dia nagnambara ary nijoraka volombelo ny amin'ny hatsaran'izany fikambanana izany. Koa dia ny antony isian'izany fikambanana izany dia any an-tanagna antsika izay mbola tsy agnatiny dia miandroko ny amin'ny lafiny ara-panahy ary ny amin'ny lafiny ara-sosialy sy ny lafiny ara-kolotsaigny ara-tsaignintsika zany hoe zany ara-pahalalagna. Ny tanteragny ny fahafito amby roapolo ny volagna martsa 2024 lasa igny ny fitokanagna ny fiangonana adventiste mitariny andro fafito tao agnivorano avaratra. Tragno mpiangonana mirefy 9 metatra ny sakany ary 90 metatra kosa ny ahalavany zany hoe 16 metra sy 6. Totosany fahafito amby roapolo ny volagna martsa 2024 lasa teo ny fitokanagna ny tragno mpiangonana mirefy 9 metatra ny sakany ary 90 metatra kosa ny alavany tao agnivorano avaratra districtny Antsiranana faharoe.
Agnisan'ny fiangonana lehibe indrindra ity fiangonana ity raha ao Agnivorano no resagny. Tonga nanome voninahitra ity lanonam-pitokanana fiangonana ity lehibe ny tanànany Agnivorano sy ireo ekipa mpiara-miasa aminy sy ireo avy eo amin'ny mpitantagnasa eo anivon'ny Fédération de Madagascar avaratra sy ireo mpiara-miasa aminy ihany koa. Ataoko manokana izy koa kan-draha za miaraka amin'olo mivavaka matoky tegna za ary tsy miafahafa iteny laony masony vary zay fa misy fivolagna bakay anareo ny fagasin'ny tany zay fagasy zay boka sira so ny fagasy ny matsatso mazava ho azy fa ny fiarahamony misy ny matsatso ke ny fagniriako amin'ny fotoana zay hitondrako eto mba ho tanteraka zay vola zagnahary zay mba ho maromaro ny fagasy mba hafagna zay mampivoaka tanànatsika Agnivorano ty. Zay donc ny zava-dehibe ny efisian'ny tragnom-piangonana amin'ny toerana iray amin'ny maha toeram-panavotana azy. Hoy nambaran'ny filohan'ny Fédération de Madagascar avaratra Pasteur Flory Ramamontsoa ary nanamafy izany ihany koa ny ben'ny tanànany Agnivorano avaratra ary azo antoka fa hitondra fanavotana ho an'ny vahoaka marobe eto Agnivorano ity fisian'ny tragnom-piangonana ity hoy izy. Raha tsy ahivina dia tagny amin'ny taogno 2024 no nitsiry ny volavolan-kevitra tokony ananganana tragnom-piangonana vaovao sy maventy hoy Pasteur Bianise Lalaina izay nitarika ny février tamin'izay fotoagna izay no sady niandraikitra ny distrikany Agnivorano avaratra. Ny 20 Jolay 2024 kosa no vita ny vato fototra ho mariky ny fanomboany asa tamin'ity fananganana tragnom-piangonana Adventiste amin'ny tany any fafito tao Agnivorano avaratra izy ity izay notaritiny Pasteur Rasamianto Julien izay niandraikitra ny distrikany Agnivorano tamin'izay fotoagna izay. Agnisana azo ny fagnampiagna amin'ny alalan'ny tragno vita indray andro na one day church ity fiangonana Adventiste Agnivorano ity. Ny 17 Martsa 2024 no vita soamantsara ilay fiangonana izay novolavolaigna tagny amin'ny taogno 2024. Nitokanana ny 17 Martsa 2024 lasa teo izany fiangonana izegny izay mirefy 9 metatra ny sakany ary 90 metatra kosa ny alavany. Ny Pasteur Leonard Dadon no niandraikitra ity fiangonana ity ary ny Pasteur Leonard Dadon izay pasteur ny distrikany Agnivorano avaratra no nitarika izany. Vokatry ny fiara-miasan'ireo pasteur telo izay nifandimby Pasteur Lalaina Rabianise Rasamianto Julien ary Leonard Dadon no isany natomombana ny fahavitany ity tragnom-piangonana ity sy ny fiara-miasa tamin'ireo olon-tsotra ny lolo ary ny membre ny fiangonana rehetra ihany koa. Maro ireo dingana izay natao ka natontosa zao soamantsara ary ankasitragna ny mpiara-miasa rehetra ihany koa sy ny mpanoagna hoy nambaran'ny loologno raha Nevson Toky Jean Aurélie loologno ao amin'ny fiangonana Adventiste Agnivorano avaratra. Tapitra ny fampalaam-baovatsika tompoko lahy sy tompoko vavy magnano veloma mandra-piona ho anao ny namanao be mitombo arlenza ny nitra fampalaam-baovao ary kasitrahany koa namanay Stanio Bezara izay nitatitra iregny vaovao maro samihafa tegny izay nitatitra ny vaovao maro samihafa taminao tamin'ity androany ity magnome fotoagnanao amare koa.